Ya androany aho zany de mba nentana ny mpiteny ho an'ny olombanina rehetra zay mety maheno na mahita n'ity video ty hoe mandra-pahoviny atsika ny hijery fotsiny mandra-pahoviny ianao zay mahita n'izao zavatra hoe mety tsy mandeha sy mandeha kely zara raha mandeha no tsy menomenona mangina intsony fa irotsaka tsehatra ary andray andraikitra monjy ny firenena zay latsaka lalina ao anaty latsaka katereny tsisy vahaolana ntsony ary ao anatina atao hoe système verrouillé ny système verrouillen'ny olona eo ambony eo zany hitanao hoe tsy mandeha fa misy verrouillage zay mety tsy ahafahanao miditra koa ka zay zavatra zay a mba tiako zaraina kely hoe mba manentana antsika misy ny hoe majorité silencieuse ny sinsisa sy ny sisa mety hoe betsaka fa mety hoe vitsy koa satria mety efa leo fa androany zany a de mba manentana hoe mba mandraisa am'izay andraikitra tsy ny olombanina rehetra amin'ny toerana misy anao any naizanaiza amin'ny échellenao a na any ambanivohatra io na eny amin'ny anjerimanontolo be da be ny namana eny amin'ny anjerimanontolo tsy miteny fa nainaina fotsiny ary tsy mety andray andraikitra koa nefa ny hoe alao zatondry zalahy ao fa io nefa eo de ro mandra-pahoviny ianao zany ny hiaritra sy subiran'io zavatra tsy mandeha sy tsy mety rehetrarehetra mitanao hoe amin'ny toerana misy anao any be da be mety tsika mety alavitra ny toerana misy atsika sy ny sisa fa amin'ny toerana misy anao a de inona ny andraikitra mba mety azonao atao ahafahanao mandray anjara amin'ny maha olombanina anao misy mpanao politika anankiray moa miteny hoe olona tsara mety olona tsara koa ianao amin'ny toerana misy anao any de aza vela ho simba ny faharatsiana le fahatsarana anatinao fa zany sisany antenaina zay rehetra nantenaina nandiso daholo nandiso fanantenana fa ao anatinao mety misy fahatsarana mety misy prinsipa ao anatinao zay tsy voaozongozona tsy voavidy vola ary incorruptible de zay indrindra ny tena ilaina am'izao vanim-potoana misy atsika zao satria raha hijery fotsiny alao atao hoe eny hijery tsika fa mba milamina vensatsika koa raha mijery fotsiny hoe zao ny zavatra mahazo ny taranaka any arinany na am'izao fotoana zao ara de efa miainao anatin'ny zavatra tsy mandeha am'zelony raha misy anjara briky ihany re tompoko fahatsarana ny anatinao any intégrité any anatinao any a mahatsapa-tena fa ary manana prinsipa koa fa tsy iova ninoninona zavatra fakapanahy eo aloha de ampiasao de mbola men'andriamanitra hery ianao a men'andriamanitra fahasalamana men'andriamanitra tanjaka fa am'izay mba tsy manenony hoe za de nitsangana tamin'ity zavatra tia tsy niova mihitsy a mandra-pahafatiko efa tsy nanasoan'ny hafa le izy sao de mba zay intégrité ao anatinao zay mba mety hamindra intégrité any amin'ny hafa koa ary mahatonga ny hafa iray saina sy hijoro ary zay ny zavatra tiako anentana anato anatin'ity za tsy miteny ahongano ny fanjakana fa amin'ny échellenao any amin'ny toerana misy anao any ve ianao zay manana prinsipa sy manana zay azon-damosina tsy miovaova sy tsy azo amidy zay mba mandray andraikitra mety eza andray andraikitra fa zavela ovira virain'ny olona ny fahefana azavela ho raisin'ny olona tsy manana zay prinsipa zay ny fahefana satria io tsy mety sisy fakapanafoana eo ka raha iandry rafitra tsara be anao zay vao hoe hiditra sy andray andraikitra izy ary zany ny anovan'le rafitra ho tsara be tsy ny olona eo miliba sy miainao anatin'zany ny anovan'io tompoko jamais tsisy olona ka hoe nazahoany tompontsoa eo de voelingelina izy mbola miaina tsara ao anatin'le izy de izy no atenana hoe anova rafitra am'le rafitra ho atsainy ny reto manam-pahaizana sy manam-pahalalana zay mangina ireto nefatarana zay rafitra anatinao sy ny prinsipanao any raha deja tsy azavaina le izy ka zavatra resahako ato anatin'ity video ty de zao
ho anao zay olombanina manana prinsipa tia manampiavana tia manampy mpiarabelona mahafantatra hoe rehefa marary tsy mpiarabelona tsy akaikitsy de marary any anatiko any misy an'izay afo zay ao anatinao de aza vela ho foaty aza vela ho ijanonao fotsiny fa velomo de ataovy zay ampamiratra anazy any amin'ny fiarahamonina raiso ny andraikitra amin'ny échelle misy anao na any amin'ny fokotany na any amin'ny district na any amin'izay sehatra misy anao na any amin'ny toeram-piasana de aoka ianao a mba tena hoe hiavaka am'izay resaka intégrité sy loyauté zay tsisy lalàna iova zany eo a tsisy fanavoazana rafitra iova zany eo raha tsy ny olona intègre koa no anisan'ny manentana hoe zao ny rafitra hovaina ary zao ny rafitra ho atao satria raha ny olona efa zatra am'liby eo de averiko ihany raha zatra nanana zavatra be da be teo izy sitraka tombontsoa maro isan-karazany ary mbola migioka an'izany mamy aminazy zany tompoko ary izy tsy mahatsapatena an'izany tsy atsapatena de ihany sy mandra-pahoviny ianao zay manana intégrité manana principe incorruptible no andray anjara sy andray andraikitra hiditra an-tsehatra satria raha tsy misy miditra ao intègre de tsy ovy io ary ny olona intègre na ratsy ary ny structure misy anazy de mipetraka foana ny azy ny intégrité any ary mipetraka foana mitazona ny teny nomeny foana izy tsy hoe miovy ianao rehefa nahazo seza de tonga ny tiako de adiniko indray zavatra nyteneniko rehetra hoe tsy intègre ny dikan'izay fa nitady seza fotsiny mba hinanana tahaka ny hafa nangetaheta finanana ianao zany fa raha manana principe sy intégrité ianao de zao asehoy any amin'ny toerana misy anao le izy a amin'ny sehatra misy anao tsy voatery le milingilingy be ary ambony ary fa neny milingilingy koa rehefa minjera tena midaraboka faran'izay mafy fa any amin'izay faritra misy anao na any amin'ny fokotany na izanaiza de zao aoka mba isy arofanina ianao no arofanina antenainy zareo zay marefo tsy afaka miteny sy tsy nahita fianarana ka zay fotsiny tiako zaraina amintsika fa tsy ataoko lava be le vidéo hoe ry olombanina isany zay mangina tsy miteny mitenena am'izay de raiso ny andraikitra fa tsy zavatra iova eo a raha tsy manentana ianao a raha tsy ianao tia hahita fiovana ve ianao izy le filôzofy anankiray zay a tia hahita zava-mahagaga ianao mihitsy aloha le zava-mahagaga sy ianao mila miova ka raha ny teknika anao teo efa mety efa 50 taona 70 taona 30 taona ianao tsy niteny hoe zay ny teknika koa za tsy azonao rebirebena am'izany fa ny aty ihany de tena tsara zany satria 30 taona ianao zany mafy miazon-damosina fa nisy vokatra ve zay fahanginana zay hoe zay tsy miteny zay tsy hanao an'io misy vokatra ve le izy samy mbola minainaina ihany ianao hatram'izao de sao de mba fotoana indray zao aloha iovana teknika satria ny adalany tsy miova hevitra koa rehefa hita hoe teknika mba tsy nandeha le izy a tsy navokatra tsy namokatra tsy nitondra nininina na kely azy zany de hoy izy hoe alao mba ngambany mba hovaina teknika hafandray ahafahana mahita vokatra kokoa na andramana ndray teknika mba miteny sy mandray andraikitra mety mba mahova kely mety mba misy kely ezaka vita ka tena tsipo le izy amintsika amin'ny olombanina rehetra ho an'ny olona tsara rehetra ho an'ireo zay manana principe sy intégrité incorruptible raiso ny andraikitra amin'ny toerana misy anao any tompoko a am'izay échelle misy anao any na izanaiza toerana misy anao manerana ny nosina aty fa mpitan-dranomasina koa arany de tazomy foana ny azon-damosina ary mandraisa ndraikitra manomboka zao fa aza jerena fa maty le taranaka any arina any raha zao no mitohy zay fa dia fotsiny rora